Misotranao misafidy anaraka ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 miraba tompovavy manaona tomboky la fandarana solanga manokana amin'izao lahalobialina zao anasana anandrematoa tovina nahary rabetsy tonta miraba tompoko miaraba joara bodanahary ary mamela ianao iaraba ny vahoaka malagasy manerana Madagasikara manaraka nyty fandarana ity ya misotranao nanaiky nasaina ny antony dia tao anatin'ny herinandro vitsivitsy zay dia hita rabetsy tonta tovina nahary teo amin'ny sehatra politika indray vra somary tsy eno za tsy nytena nijanona mino fa tsy nijanona ianao fa tsy dia eno fa teo amin'ny sehatra ara-toekarena sy fandrarana ny tena nahitananao matetika faraparany teo io rabetsy tonta politika indray inona ny nanaitranao tao raha ngaty fataro tsara joara vodanahary fa ny tenako dia nandray andraikitrapona tamin'ny tolom-bahoaka nanomboka tamin'ny 2 amby 7 tompon'andraikitra atao mikimma komity ombolam-pitolona dia tonga ny 2 ary nisy fifandonana mahery-baika tamin'izany no fataro tsara mampianatra ny université ny tenako miaraka tamin'ny Willy Léonard Jacob anisan'izany koa zany Razafy Mahery tolo zay nanapona ny censure satria tamin'izany somary nahery-baika ny fanampianam-bava tonga indray tamin'ny 2 ny hervelona rahasalama fa zay zany nanangana an'le gradiloafo teo zany nitsangana ny gradiloafo dia nateraka avy any amin'ny monument ka mivimbeo satria izahay avaram-pianarana zany tao amin'ny université miaraka amin'ny mpianatry ny université dia miaraka tamin'ny ray aman-dreny Montazone ray aman-dreny Fitanindrazana ary tolona foana ho an'ny tantsaha madinika dia rehefa nanangana ny gradiloafo zay dia ny tenako zany latsaka volom-pirenena tamin'ny 20 ary nilatsaka ihany koa solombavam-bahoaka teto Antananarivo renivohitra ary lazo somatsara tamin'ny anaran'ny gradiloafo nanampy ireo député ny hervelona rahasalama dia voatendry ministra moa tamin'izay fotoana zay ministre ny toe-karena ny planina sy ny redressement social ary tamin'ny andron'ny président Zafy io tamin'ny andron'ny président Zafy prime ministre Francisque Rabondy dia tany amin'ny 9 nijanona satria toerana mahaminisitra sy mahatompon'andraikitra ara-politika andalovana ary teo zany dia nipotra ihany koa ny tolom-bahoaka tamin'ny 1 tamin'ny fotoana io zany dia tao anatiny KMR komity manohana ny marika Ravalomanana ary dia tafita moa ny tolona tamin'ireny na lolazaina fa tolona mahery-baika koa tamin'ireny tamin'ny 7 somary nanameloka ihany zay ny fanompanam-panjakana tamin'iny fotoana iny teo amin'izay zany no heritry mitovy fa tamin'ny andro Ravalomanana no marika Ravalomanana dia tendrena ho sénateur ny tenako 9 ka hatramin'ny 7 avy eo dia nisy ny tetezany mpiny tamin'ny fotoana iny indray dia voatendry conseil spécial de transition conseil supérieur de la transition dia teo amin'izay efa vita daolo rehetra rehetra nadalovana daolo rehetra rehetra dia nitodika taty amin'ny fandrarahana zany bebe koa satria teo amin'ny politika moa zany dia somary ny
gradiloavo nanao tolona miavina tiako lazaina am'le tolona miavina teo foana mpikambana tsy nisy fanambarana natao fa nanaraka akaiky ampandehan'ny raharam-pirenena izahy ary tamin'ireny teny mikanjy reny a mpikambana rehetra dia teny mikanjy amin'ny alanany tenany satria tamin'ireny koa dia niteny reo tanora hoe aleo ny antoko politika tsy satrehatra ary ny anton'ny verenana moa zany amin'ny politika satria zay rehefa notanianao dia ao anaty kolanana lehibe ny tantaran'ny Madagasikara ankehitriny eto moa zany dia misaotra ny filohan'ny mpanamorany repoblika dia nanay satria ratsanjoro izy teo amin'ny 13 mai dia natahorana mihitsiny a ny ramandrika sy ny ady atrano teto amin'ny firenena zava-dehibe ny fisanganana iny ary izay no akasitrahana azy zany a ary hitanay a fa misy ezaka lehibe nataony eo amin'le fitantanan'le fitondrana zavatra roa no tiako laviana aminao zay tsy mbola hitatsika fa ianao tsy mbola ianao tsy nidina teny amin'ny 13 mai na teny Kianja tamin'ny tondasy tsy nidina fanandefan'ny mpikambana tsy hoe nandefa mpikambanainge eo foana ay dia tonga dia mandeha ara-dalàna fandray aminay amin'ny telefona amin'ny SMS ny rehetrarehetra amin'ny andraikitra rehetra alaina afaka miteny zany afaka miteny zany zao raha Belisota hoe anisany nampaombony tolona ny mpikambana gradiloafo tena anisany ary zay mahatonga anay a mijoro na ny gradiloafo ara miaro ny fanavozatra satria anisany nandray anjara reo mpikambandreo ary teo amin'ny tantara voalazako teo anao fa ny tolona nge tsy nanomboka tamin'ny 2024 eo zao a milazany hoe tamin'ny 2017 fa tokony diliana koa raha tsarovana efa akaiky moa zao ny 20 marsa ary miondrika ampanajana amin'ny fahatsiarovana nireo mahery fo lavo teo ampitorobana ary teo zany a azabilo sady ava ny menalamba ny amin'ny DRM zavatra tolona mahery vaika ataony zany ary ajaina fa ndrandray ma tsy adilitsika zay zavatra zay hoe tsy nanomboka tamin'ny 20 septembre 2020 soarivo ny tolona fa tolona foana avoaka malagasy dia zay no tiako resahanaonao hoe anatin'ny kondalana lehibe ny firenena satria tenenao a hatrano fahaleovatena mbola tsy nisy zany hoe mizany izy ary tsy jerevana tavan'olona ny fitsarana rehefa meloka amin'ny zavatra ataonao ka tsy ara-dalàna dia misy fa fitsarana ianao dia ampiarina aminao ny lalàna velona zay le hoe tsisy tsony le hoe tsy maty manota zava-dehibe zany ary eto koa zany a dia milaza ny tenanay fa zavatra lehibe fao anatin'ny fanavozana zay ary tsy mbola hita hatrano misy iny ny fahaleovatena faharoa mbola tsy hitako tamin'ireo tolona nataonay rehetrarehetra reo zany hoe filoham-panjakana mampanao fikaonan-dom-pirenena akana ny hevitra vahoaka avaty amin'ny fokotany mbola tsisy zany zay nanao tamin'ireny tolona voalazako mitsikena lazaiko anao reny a fa tsy nisy an'izany hoe aloha alaina ny hevitra vahoaka dia mihevitra mbaranisa no ajaina ao anatin'ny levitra anan-dom-pirenena tamin'raika amby 20 kosa ne nisy ny concertation nationale nytareny FFKM sy nareo hery velona dia napiasa n'ilay izy nalampanorenana ny ainga tamin'le conférence nationale kosa iny Belisota misy ny conférence nationale fa le tena fandrafetana azy zay aloha dia milazanao fa ny gradiloafo tamin'ireny fotaondrany a tsy nanontaniana ny heviny aleo tonga dia lazaina aminareo izy gradiloafo nge nandeha amin'ny maha gradiloafo azy teraka vaty monument tamin'ireny fotaondrany fa misy ny convention de panorama tsy tao anatin'iny nge zay zay tolona tao anatin'ny raiky amin'ny 30 tipitaty arivo fa nanano maizenay zay tamin'ireny fotaondrany nanana ny azy azy fa ankehitriny ny gradiloafo tsy mandeha irery
fa nanangana nyty le hoe ao anatin'ity IFR ty tsy haiko na ianao moa nanangana azy na izy le ivony fanavozana ny repoblika dia io ny ahitana ny rabe sotra tovinanahary zao misy resaka kely ve momba an'io zavatra lehibe io ivony fanavozana ny repoblika IFR pilaino mariana fa tsy ny tenako rery nanangana an'io fa vitsivitsy zay nanangana an'io ary antoko sy fikambanana eo amin'ny 12 eo zao nefa eo betsaka mandombaravarana amin'izao fotoana zao fa eo amin'ny fiaraha-midiniky zay satria misy targeta misy tsangakevitra zay ianao vo afaka miditra ao anatin'ny fikambanana io fa raha raisina daholo ny olona rehetra ao anatin'io dia ataofa le izy foto-kevitra ve iarahana amin'ny IFR tena foto-kevitra sa momentanément spontané ohatr'izao amin'izao vanim-potoana zao tena foto-kevitra ary tsangakevitra satria nahatsapa zany ny tenanay fa reo olona joro nandray anjara tamin'ireo tolona voalazako taminao reo dia olona tia tanindrazany reo noho izany samy manana fomba fijeriny angamba fa na izany na tsy zany mendrika amin'izao fotoana zao ary tokony ary atao adidy ny mamondrona ny herim-bahoaka mba ho tonga amin'le hoe tena fanavotrana ary ametraka an'le repoblika fahadimy rehefa volabolaina le lalam-panorenana zay lalàna fototra ao ihany koa ny lalàna mipeny fividianana zava-dehibe andriamatora be sota be dehibe zao ny fikambanana na fivondronana toko maromaro saotra zany anisan'ny zany ny IFR fa tsy nareo reny tsy afaka mivondrona tanteraka ve ny rehetra IFR kafim vondrona panorama vondrona ampandrana inona koa ty le akiray le resaka maromaro izy am'izao KUT sao de tokony mba mivondrona sady samy manana foto-keviny tokoa ataoko fa zava-dehibe zay fahitalianao zay ary nisy antsoavo natao ny filoham-pirenena tamin'ny nanolotra ny prime ministre izy raha tsikarotrao tsy pihako mihitsy ny teniny hoe tokony atao ary adidy napetrany amin'ny prime ministre ny amondronana ny plakevitra le mihevitra samihafa zany mba hivondrotra misy an'izay fehezateny zay napetraka voalohan'ny fanambotrana ary ny IFR moa zany efa ao anatin'izay ary manokatra varavana ny zahay fa zay teninao zay dia efa mipetraka hoe tsara ngamba hitsangana manda anankiray lehibe zay irahan'le herim-bahoaka rehetra tia tanindrazana ary miaro an'le fanambotrana mba ho tonga amin'io repoblika fahadimy io mandatehezany fanavozana ina moa tsy mampiteny zany hoe mandatehezana miaro ny fanavozana tena ataoko fa zava-dehibe zany ary hitako fa any koa tena zay no fepetraray lehibe afahantsika mampahombo ny tolona zay natao tamin'ny 5 septambra fa fomba anakiray ampahombiazana tolona koa andriamatovina be sota ny fandraisana anjara amin'izao fitondrano zao mpananganana ny gouvernementa zao ny prime ministre sy ny filoha manan'olona ve ny IFR natolotra tany sa tsy zany olo lazanao fa ny IFR dia manan-karena olona manam-pahaizana sy fitsandrazana ary rehefa nandray andraikitra ny antoko voalazako aminao reo zay irahany zay mizaija Madagasikara ofisialy dia hita tsapa ao anatin'izay le io fanavotrany repoblika zay tranay ny tena tranay ny antoko ohatra ny PSD zao anatin'ny IFR ohatra ny leader panilo ao anatin'ny IFR ny Grabilois vo ny tsika tia-tanindrazana maro zany fa maro le izy ialakytsiny zany fa tsy hoe vita voatsikely eto daholo ny anarany tsirairay ialakytsiny amin'ny tsirairay le izy fa ry olona reo zany manana manam-pahaizana tia-tanindrazana ary manana traikefa zay e le zavatra andratsany mba hitondra vokatra fitsapahitana ary iainana ao anatin'ny ty fanavotrany ty noho izany dia niraisinay adidy nanolotra olona amin'ny loha-pirenena sy amin'ny prime ministre
aminatin'ny gouvernement zareo arapiny fanolorana ny anay a farizareo manapakazy andre matora be sota anisany ao anatin'ny IFR ny GNZ zany ny tanora zany ianao ve a mampanao politika anao efa elany etezana mahita elanelana ihany eo aminareo efa elany etezana sy reto tanora reto sa tena mitovy tanteraka amin'ny vodikevitra tiako abara zany fa ny itovizana de le fitiavana tamin'ndrarana ny itovizana le fitakiana teny mikanja anisan'izay ara-zava-dehibe ny fahafahana miteny ary zay hita amin'ireo fotoan'ireo filamariana zany eo amin'ny EPR raha mitsangana ny EPR tsy hoe ivory fotsiny de fampiresaka fotsiny fa namolabola ny EPR tondrozotra ivoana am'izao raharam-pirenena zao io zany le hoe feuille de route ary io zany a dia niraisiny sadeka ny EPR nanolorana n'izy io a ary sadeka de tena nandray amponja ary ara-tsaina hoe tena mitombola le tondrozotra nataon'ny président tovy sy de mifanalavitra azo lazaina fa tsy mifakaiza mihitsiny a le tondrozotra nataotry ny IFR sy ny tondrozotra nataon'ny président de république ny mpanavozana ny république tiako ambara fotsiny de zao tsy maintsy mindesina lahatra koa ny mpiara-monimatoka anisan'izany a ny OIF organisation internationale zany a de la francophonie zay nandray anay anisan'izany koa ny union européenne zay tsy maintsy mindresina lahatra hoe tsy tahaka ny tany elotsony tokony hitondrana le tondrozotra na feuille de route zay accord politique ny natao tany elotany fa mitindra mitorakitria le vahoaka sy sokajy vahoaka rehetra mihitsy tokony andray anjara amin'ny hoe inclusivité de fandraisana anjara ny rehetra ary ao anatin'izay a tokony efa manomboka manome fahafaham-po amin'le fitakim-bahoaka ohatra hoe ny disorano ohatra hoe mifahafahana miteny ohatra hoe mba ialana am'izao fantrany zao a ny fanatsarana ny faripiainan'ny olona angaby hitanao tsara fa ny filoham-pirenena nge nalotra karary nanome prime tsy mbola nisy ge zany le prime io mbola tisy ge hatram'izay ny prime zany ka eto angamba de fa hitra zany hoe fa misy ezaka azo atao a ary azo lazaina zany a avy amin'ny fitoram-panjakana kehitriny misy fanamariana kely aloha ty tiako tenenina ho an'ny mpijery atsika rehefa totovy nanary raha be so ty ho an'izay tsy mahalala azy a na ho an'ny tanora taty arina tsy mbola reta azy a izy ny tompon'ilay fiteny hoe tsy lahatra korypatrazy mbola mitombona ve zay tena mitombona zay slogan zay tena mitombona ary za samy teny anao fa manam-panantenana raha ohatra ajoro a amin'ny fototra ny fokotany io lalam-panorenana fahadimy io république fahadimy io teny tsotra fotsiny aminao a nga joarina bozanazy ina moa fitenitsika Madagasikara manan-karena vahoaka malagasy fa maninona ilazanao a fa ny république fahaefatra tsy voateny eo anatin'ny république fahaefatra amin'ny fokotany rehefa tsy mametraka amin'ny fokotany ianao dikan'izay zany a de tsisy ny fahefam-bahoaka izahay zany zao de fa mieritreritra amin'io le fikaolan-dom-pirenena io iteny hoe io lalam-panorenana io tokony abaty amin'ny fokotany no mipetraka ho fototra ary ny are-pirenena rehetra zay trandrahany eo amin'ny fokotany satria tsisy ange zany are-pirenena zany ka trandrahanao ka teo anatinafokotany de zao tsy maintsy mahazo alalana amin'ny fokotany alalana za tsy miteny hoe permimimie sy ny sisa anjara fitoram-panjakana fohibe manao an'izay fa alalana mba alalany olona voalohany indrindra io fitrandrahana ny are-pirenena io a tsisy mietraika amin'ny fahasalamany sy ny tontolo iainany io fitrandrahana ny are-pirenena io manana anjara ao a ny fokotany ary zay actionnaire karazana actionnaire avatinao fa izy ge misy atao hoe ristourne
ao anatin'ny ristoolona dia tsy maintsy manana anjara pokotany an'izay fotoanazay zany misy teti-bola mihitsy ny pokotany ary miaingo ny mpampandrosola zay fitrevitra oentiny de am'izay fotoana zay tsy tompotra miontsy ny pokotany tsy tompo mangatakaty mitsony ny vahoaka satria manana ny anjara ny fahefany izy ifampizarana ny harem-pirenena ary afaka isitraka ny mpitrandrana ny harem-pirenena eo amin'ilay pokotany misy azy izy io moa io resaka fokotany io moa saika hitoviza mpanao politika sy ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny mba miolanja ny fokotany miolanja mitoerana sahazaza eto amin'ny firenena ny fokotany fa le fikaonandom-pirenena aloha ny olona matsy matahotra ndray matola be soty hoe ivory eo dia any nefa efa misy vonona avy any ambony any avy any ananinaniny ahoana fahitanao io aloha dia milazanao fa zay atao anatin'ny affaire tsy anaiky mihitsiny an'izany hoe tonga dia mpikanotsitikano dia omena fotsiny ny lalam-panorenana sy ny lalàna fototra zany fa aminay ary ataoko angamba fa ny filohan'ny mpanavotrana ny repoblika dia nanatytrantitra hoe tokony atao ary tsy maintsy atao io fikaonando firenena io eto dia efa manana sahady zany soro-kevitra ao anatin'ny gouvernement vaovao io ny teny moa zany mietaitapo ihany le izy teny hoe amin'ny tenanay zany tokony zareo tanora zay no mpanaraka hitatana n'le ministera ny mpanavotrana fa tsy tokony olona tompo politika io ministra io zany fa mba avela zany ho an'ny tanora io ary ataoko angamba fa tsy deo sarotra mbabe ary zay tokony ho izy satria zareo reo ange ny vila ahitana azao mpanavotra zao ary betsaka zao ny sehatra asy dia anisan'izany ny mpanao politika lay manao conférence préliminaire ny efera ve mieritreritranao zany tena mieritreritra tokoa zay ary isy ny fionabe pirenena ho ataony efera dia reo le antoko maro ao anatin'ny efera reo dia solotena any amin'ny fokotany any amin'ny firaisana any amin'ny distrika sy ny sisa tonga eto Antananarivo amin'ny valo sy ny sivy may ho avy zao hanao fikaonandom-pirenena mba hanomanana ilay fikaonandom-pirenena io zany nareo manomboka manao liste ino no entinareo any amin'ny tena fikaonandom-pirenena zay to zay eritreretina hoe any amin'ny volana novambra any raha tsy diso matsy le fikaonandom-pirenena amaraparana ny resaka tsika sa mbola misy tiako antaninanao tsy azoko atao no miala amity tovinanary raha be sy tapandraraha ary misehatra indrindrindrindra misehatra ny famboleny ahoana izy ty dia zao no izy tenenao nisy resabe moa le resaka vary sapiotra ilazanao fa ny mialatsiny moa hoe teny ny momba ny orlasako fa ny orlasako zany no ny trandraka ny vary sapiotra io nanomboka tamin'ny fito amby folo sy roa arivo nandritry ny folo taona nisy andrana nataonay tratra ny roa amby folo taona isaky ny hektara zava-dehibe ke zany ndiadoarina voajanary amin'izao fotoana zao roa taona isaky ny hektara ny ataontsika fa salanisa angamba mba tsy ilazana hoe anina fa salanisa angamba ataoko hoe eo amin'ny sivy taona isaky ny hektara eo zavatra nampalelo zavatra nampalelo dia nisy tokoa mitetikasy io tamin'ny fitondràna teo aloha io le hoe projet na tetikasa momba ny vary sapiotra dia efa nanomboka zay ny zaran'io dia ny fitondràna teo aloha laza fa io vary io ny masomboly dia misy aretina rehefa lazan'izay ny fitondràna teo aloha dia nakany Maurice ny tenanay
ary mijely laboratoire ekeny international ka manilazana azy de notoriété international zay nilaza fa tsy misy aretina le masomboly ary azo atao de azo atao tokoa ny mamboly ny masomboly io azahoana n'le 6 tonnes isaky hectare de nahampalahelo a dia bloqué zareo tamin'nypitorana teo aloha izy io zany hoe sakanana mihitsy zany a io le hoe vary safiotro am'izao tsika miteny zao a be de be ny tatsa takenio satria efa nisy naharo 6 tonnes na sinsisy any aloatra any a président ny tranombary tatsa tranobe ny tatsa any aloatra de nijoro vapolombelona fa naharo 6 tonnes isaky hectare izy ahoana moa mia joary ravojanahary no azahoanao 6 tonnes hectare nefa lazainao fa marary le masomboly diso zany zay ary ina moa nahatonga an'zareo a nanakana ny fanapariahana an'io masomboly io miantony de tsotra fa nanapatra vary 800 000 tonnes valoetsy tonnes vary fotsy a le fitondrana teo aloha azay mahatonga ny tatsa ankehitriny trapasairanana satria midina be ny vidim-bary a eo a tsy avita toerana fa avany a ny avany avany satria nanomboka nitsy atao amin'ny sehatry ny fivarotam-bary tsenam-bary ny indianina ary tsara zany a nybokabary a tamin'iny 520 sy 1000 iny dia rehefa nidina ambany de ambany ny vidim-bary de tsy afaka mivarotra ny vary ny tatsa ary azo lazana fa mampiantoka efa misy ezaka moa zany atao mpitoram-panjakana ankehitriny efa mividy an'ireo vary reo a amin'ny vidy mirary kanefa na izany ary efa de manao antoka hoe tokony foanana tanteraka ny fanaparam-bary ary velany ary omena lanjany ny vokabary eto fa raha ohatra zany tena hita fa tena ilaina le manapatra vangany velany amin'ny tsiapy de omena fahafahana manokana ary ferana ny abeazany apetsaky ny vary aparana fa tsy ho tonga am'izao 800 000 tonnes be de be mampalahelo maninona mpotehana tahaka zany ny tatsa io a mba apetrako zany antso ty moa zany desaka momba an'io le vary safiotro io a za mahita io no afahantsika malagasy a mahavita tena sakafo tsy manaka an'zany mampiasa koa ny vary efa vitan'ny fofifa zay mampitombo ny tapamokarana isaky ny hectare ohatra zany a le atao hoe manga fototra io zany a mahavita 10 tonnes na amia io zany zay koa manao an'io sady maka an'io a maka an'le vary safotra teny zavatra kely aminao fotsiny amaranako azy Yann Leompine no académicien chinois nahita ny teknika ny vary safiotro fa tena milazanao a fa ivavahana izy efa lasa korazana moa izy zany a roa taona lasa eritrereto a fa ny président ny république chinois no mangataka fiona aminy visite de courtoisie vity zany a amin'io rangaha io satria io nahatonga ny Chine première puissance mondiale raha tsy lazaiko hoe deuxième puissance mondiale ankehitriny satria tsy vitany hoe mahavita tena ny sakafo zareo 1 milliard 400 millions d'habitants zany hoe ray lavitrisa faingo efatra nisany solo tsy maintsy mihinan-kanina tsy maintsy mihinan-kanina tsika hoe telopolo tapitritsy orzala elopolo taona mbola manapatra vary mba ampizay andao avaina am'izay tantary tena faranyindrindry fifandraisanao sy mamra vatomanga satria tsy mahafantatra fa partenaire nareo to amin'ny asa fandrarana ankehitriny a zao ny zava-misy fotsiny raha ohatra sitrako tena fodepoy raha nisy miarahako tamin'ny mamra vatomanga tamin'ireo dossier zay mijady aminy
am'fitarahana tsy fanagarana sinisisa ataoko fa efa natona koa ny tenako ary efa voaheliko koa ny tenako dikan'izay a tsisy mpandraisako ny zavatra natao mambra vatomanga sy ololasa nataony tany aloha tany nanampy azy ahy satria tanora mieritreritra aho avy ampino izy dia ny tenako moa tamin'iza ministra tsy nentina mpifangaro ny orinasa sy ny mpitantanana ny ministère dia navelako izy no mitatana amin'ny ministère nampaneno nefa dia lazay fa perta daholo ny sociéténay rehetra ary misy le ara-pitoriana ary meloka ry zareo dia miangavo mafy azy zareo dia vola dia hoe aleo mifampisaraka dia ino moa nareo atao fa dia ohatrany hoe navely izy nandeha zaraina zay misaotra topoka re misaotranao indrindra Joara-Bojanary dia miantso avy zany dia zao oka mba ajanona mikorotana efa mandeha makany tsika andeha makany amin'le hoe mpikaonandoam-pirenena ary tsy alavitra zany atao hoe roa taona zany efa lasa ary zay ny efa-taona efa-bolana plutôt efa lasa ny efa-bolana dia za zany mahita hoe atao himpanometanana atsika rehetra hanova ny tantara dia any am-pikaonandoam-pirenena tsika sy any amin'ny fitsapakevy-bahoaka no atao dia ampahomby ny fanomboana mba hiova tanteraka Madagasikara ary amin'izay fotoana zay dia tonga amin'le mpilamaty fay hoe tsy lahatra koronavaritratra zay no tovina nahary rabeso tamin'ny tompoko vavy sy tompoko lahy isorana azy nanaiky ny vanita eto amin'ity fandarana ity tapitra ny fotoanantsika veloma tompoko